zanay anisarobidy masinar tokoa novasonome ny razanay taloha maty hoanao no tena lazanay mitsangana ry tanora mitsangana fahazamananay ay sanoandro sady ora mitsorosay tokoa malagasy mitsangana ry tanora mitsangana fahazamananay. Zay malagasy aty Etazonia dia miray fosaina aminareo any Madagasikara. Toy izy ny tolona fahazajanona fa efa malemy reo. Miala Rajoel sy ny firoa. Ho an'ny tanindrazana. Thank you. Everyone deserves basic rights. Sanay malala ori Madagasikara soa ny fitiavanay anao tsy miala fa hoanao tory tokoa ka io namizanay kinosy razanay drazana siufinaritra esambatra tukuizay kaiunarizana. Anisan'ny malagasy ambonina aty Amerika zany miray fo sy miray saina tanteraka aminareo malagasy any an-tanindrazana miatrika an'izao tsirary ny beda be miatra amin'ny firenena zao miangavy Atanandroa ianareo mifehy ny fahefana zany atsaharo ny herisetra dia atsaharo ny lainga sy ny fanaovana tsinitsinina ny zo fototra ilain'ny malagasy fa zavatra nampanantenaina ary natao ny anianana mihitsy ary zany jiro sy rano zany zany no angatahan'ny tanora malagasy dia vono sy famonoana fandatsahanaina no asetrinareo azy dia tsy manaiky intsony zay tsy manaiky izany satria tsy mendrika an'izany ny malagasy fa zavatra fototra ilain'ny malagasy no angatahana takina satria zavatra andraikitry ny mpitrondro zany maharay aman-dreny ny vahoaka azy dia miray fo ary mampahery an'ireo izay niarany voina rehetra zany na ny namoiny ainy na ny maratra na ny very fananana fa na tsy any an-tanindrazana ary zay dia miray fo ary manohana anareo amin'izay tolona rehetra atao mba hijanona ny tsirariny sy ny jadona rehetra mpahazo Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao. Mitsangana fahazamananay ay sanoandro sady ora mitsorosay tokoa lehilahy mitsangana ry tanora mitsangana fahazamananay ay sanoandro sady ora mitsorosay tokoa lehilahy. My name is Maneva Zavandru, and I'm a student here at Howard University. The entire reason that we're having these problems is because of the corruption that has been put into our government ever since we gained independence. The French imperialism and the colonialization has created these corrupt power structures for us. So now that we've been independent, there's so much corruption in our government, but we need to continue to fight for the rights of us as Malagasy people, for the rights of us as people to speak and to live freely as we need and as we please. And I hope that we just continue this fight for freedom and for justice in Madagascar. Mitsangana fahazamananay ay sanoandro sady ora mitsorosay tokoa lehilahy mitsangana ry tanora mitsangana fahazamananay ay sanoandro sady ora mitsorosay tokoa malagasy
mitsangana fahazamanana iay Sanoandro sady ora mijorosa itokole gasy mitsangana itanora mitsangana fahazamanana iay Sanoandro sady ora mijorosa itokole gasy tanora mitsangana fahazamanana iay Sanoandro sady ora mijorosa itokole gasy mitsangana itanora mitsangana fahazamanana iay Sanoandro sady ora mijorosa itokole gasy